Tompolasy tovovavy anterina ny araba izay efa narosiny namana mpanao gazety tao anatin'izay tapany voalohany ny fampalalam-baovao zay. Eto kosa dia manasantsika rehetra anaraka indray ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity hiala kely amin'ny rivotra politika isika ifantoka bebe kokoa ao anatin'ny tontolon'ny toe-karena mifandraika amin'ny kolotsainy ny fifaninanana eto Madagasikara ovaintsika amin'izany ny mpampakateny eo anivon'ny conseil de la concurrence eo anivon'ny ministère ny varotra eto Madagasikara andriamatoa Tomona Louis Ravonijatovo miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa andoso ato anaty efitra. Miarabanao tompoko ary misotranao ihany koa nanaiky nasainy ity fandarana l'invité du jour ty ho amin'izao alina zao. Miarabanao Gasikara ary miaraba amin'ny fandraisana. Miaraba ny teknisianina sy ireo olona rehetra manatosa izao fandarana izao. Miaraba antsika rehetra ihany koa mpanaraka na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo na amin'ny tambazotra tserasera na eto Madagasikara na manerana izao tontolo izao dia miaraba tompoko. Arak'izany dia saina antsika rehetra any an-tokantrano anaraka ny fandarantsika ho amin'ity alina ity satria anisan'ny zava-dehibe izao fandarana izao mba ahafahanao mahafantatra izany atao hoe kolotsain'ny fifaninanana eto Madagasikara sy maneran-tany mihitsy ho resantsika ao anatin'ity fandarana ity. Iza moa ny vahintsika andriamatoa Tomona Louis Ravonijatovo dia fandarantsika zany amin'ny commissaire azy commissaire du commerce moa ianao de la concurrence anisan'ny rafitra anankiray zany eo anivon'ny ministère ny varotra aloha hatreto satria mbola ho resantsika eo ny mahakasika ny mety ho fanalanareo zany eo anivon'izay ministère izay commissaire azy zay zany dia anisan'ny manaramaso ny tontolon'ny varotra sy ny fifaninanana eto Madagasikara tany amin'ny taona 2024 izy dia efa mpiambana tao anatin'izay conseil zay ary hanotendrena ho rapporteur général na mpampakateny général zany. Akoatran'izay moa anisan'ny efa mitana andraikitra maro ihany ianao teo anivon'ny ministère ny varotra chef de service na tosika hoe départementa efa maromaro any zany ianao anisan'izany moa ny concurrence zay anisan'ny asa zay efa tena nendreketanao zany tsara ny afantaran'ny olona sy alalan'ny olona an'izay zavatra zay ka asa mety misy hoitsinao ve na ahintsinao raha ny maramandry koa na misy mamafisinao amin'izay fampafantarana foy izay commissaire. Ie misotranao Gasikara angamba ny feno zay zavatra fohifohy zay nolazanao izay fa ny antony eto moa araka ny voalazanao teny amin'ny fampafantarana dia resaka ny tontolo ny resaka fifaninanana isika eto Madagasikara iresaka ny zavatra manodidina fifaninanana sy ny toe-karena manahoana izy io manahoana ny fivoarany arakarak'izay zany no arakaraka ny fantainao sy ny famelabelaran-kevitra tokony no irisitsika amin'izay. Enazy mazava azy no safidiko mandikona mihitsy ny anareo anivon'ny conseil de la concurrence mantsy satria mbola betsaka mba tsy tenenako mihitsy ny ary hoe maro ireo malagasy no tsy mahafantatra akory ary ny fisiany zany atao hoe conseil de la concurrence zany anisan'ny rafitra ray aloha hatreto eo anivon'ny ministère ny varotra izy io raha ny fahalalako amin'ny mampanao gazety aloha efa tany amin'ny 5 taona tany nisian'izay rafitra izay betsaka ny olona tsy malalaka raha sitraka ao rehety ampiandohana aloha monsieur le rapporteur général mba ampifantaritsika fohy inona le ataontsika hoe conseil de la concurrence inona ihany koa ny asany zay endreketany anendreny ny totsika hoe fitondrana azy eto Madagasikara eto tompoko. Misotranao Gasikara aloha amin'izay le finiavana zay hoe fanasana na eo amin'ny filakevitra ny fifaninanana moa ny ilazantsika azy amin'ity malagasy. Ny filakevitra ny fifaninanana dia rafitra anankiray ara-panjakana natsangana tamin'ny lalàna 2005/020
efa tamin'ny taona 5 io lalàna io a no natsangana no lany zany a teo anivon'ny antemeram-pirenena tamin'ny taona 9 nefany a vao nitsangana no vita ihany koa ny ataontsika hoe décret d'application an'io lalàna io izay mamaritra ny fitsangana ny filakevitra ny fifaninanana taty amin'ny taona 5 nefany no tapakevitra ny fanjakana fa anangana ny filakevitra ny fifaninanana dia tamin'ny taona 5 zany a no tafatsangana ny filakevitra ny fifaninanana izay a isahana ny azontsika lazaina hoe fijerevana ny fanohitohinana ny fifaninanana na ny pratika anticoncurrentiel collective aloha zany ny tena andraikitry ny conseil de la concurrence amin'io lalàna 5 aotra 20 io taty aoriana nisy ny fanaovozana io lalàna io izay a lany teo anivon'ny antemeram-pirenena ihany koa sy teo anivon'ny antemeran-dolona dia ny lalàna 20 aotra 20 izay a mamaritra ihany koa tsy misy fanavahana l izy hoe niova ve ny asa sa sy niova fa nisy zavatra tsipiriany kely zany a novaina tao anatin'ny lalàna io mba ampirindra ny asa sy mandraikitra eo anivon'ny filakevitra ny fifaninanana sy eo anivon'ny ministera ary eo anivon'ireo atokondraraha rehetra izay misahana ny fifaninanana any anivon'ny ministera tsirairay avy eny tompoko nazanona trano izy nefa commissaire raha sitraka ao satria le olona ataontsika ny mpandrarà na ny mpanjifa anisan'ny tena voakasika ao anatin'izao rafitra misy anareo zao a afaka manome ohatra na anjara biriky na anjara asa anareo mivantana mihitsy ny ve mifandraika amin'ny zava-misy anankiray na anatina tontolona fifananana anankiray a ianao toko misaotranao am'le fanontaniana gasikara zay misy ny antony nanekena ny fanasana izay nataonareo a mba miala kely amin'ny tontolo politika na ny tontolony tsy fandriam-pahalemana fa mba tontolo ara-tiokarena indray no idirantsika eto dia alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao zay aloha anazava kely aloha hoe inona ny tena anjara andraikitry le filakevitra ny fifaninanana ny tena anjara andraikitry ny filakevitra ny fifaninanana dia amin'ny teny vahiny le izy moa zany terme technique hoe mistatue zany a ny resaka abus de position dominante ny resaka entente ny resaka abus de monopole oazaveko amin'ny teny malagasy tsy raha reva izy ireo rehefa avy eo dia mijery ihany koa ny resaka ohatrany hoe concentration na reny fusion na société reny a izay tokony angalana aviany aminay a ireo lalàna rehetra izay tokony mahakasika na mivantana na akolaka ny fifaninanana dia tokony mandalo eo anatrehan'ny filakevitra ny fifaninanana inona moa le ataontsika hoe entente na hoe fifanarahana tsy ara-dalàna misy ny hoe fifanarahana voararany lalàna atao mpandraraha ireny zany a dia anisan'ny andraikitra sahan'ny filakevitra ny fifaninanana oazaveko amin'ny tsipireny rehefa mandeha ny fanontany hoe inona moa zany hoe fifanarahana tsy ara-dalàna izany resiko ohatra ngambany tonga dia resiko ohatra avetrany tsirairay isaky le anjara raikitra ny filakevitra fifaninanana izy a ny fifanarahana zany tsy ara-dalàna ohatra hoe manao hitohina ny fifaninanana ohatra ny resaka fifanarahan'ny fifanarahan'ny mpandraraha eo amin'ny resaka vidinentana reny zany manao hitohina ny fifaninanana reny a tsy mampisy fifaninanana reny a ary a manao hitohina ny safidin'ny mpanjifa tsy afaka misafidy ny mpanjifa rehefa ny mpandraraha amin'ny vokatra iray na amin'ny sehatra iray no misafidy a hoe ho ampitoviana ity vidin-javatra ity zay zany le ataontsika hoe entente fa kosany rehefa voararany lalàna izy a izay no antony a idiran'ny filakevitra ny fifaninanana an-tsehatra manao fanadihadiana izay hoe voararany lalàna avy io fanaovana fifanarahana io sa tsy voararany lalàna raha ohatra ka misy lalàna mametra moa zany izay idirantsika ireo avy eo ny ohatra dia ireny rehetrarehetreny a dia anisan'ny anjara andraikitry ny filakevitry ny fifaninanana eo ihany koa le hoe abus de position dominante na ny fanararotana ny fananana toerana matanjaka eo anivon'ny fandraharahana zay ngamba miteny gasy madika anazy ara-dalàna gasikara hoe abus de position dominante ny fanararotana ny fananana tanjaka ara-toekarena na ny toerana matanjaka eo anivon'ny fandraharahana ny fananana toerana matanjaka eo anivon'ny
fandrarana dia tsy fahadisoana ny fananana tanjaka averiko indray mandeha eo anivon'ny fandrarana dia tsy fahadisoana mihitsy satria ny mpandrara tsirairay avy samy mba te hihevitra ny tenany mba mivoatra ka rehefa mahana tanjaka izy eo anivon'ny fandrarana tsy fahadisoana izay fa ny fanararaotana na ny abus izay ataon'ny mpandrara ka manohintohina ny fifaninanana na manohintohina ireo mpifaninana amin'ny tsirairay avy a dia izay a no voararan-lalàna zay dia anaovan'ny filakevitra fifananana fanadiadiana eo ihany koa ny ataontsika hoe abus de monopole izay sahan'ny filakevitra fifaninanana na fanarotana fanaovana mpimamba averiko mandeha fanarotana fanaovana ampimamba ny fanaovana ampimamba tsy fahadisoana satria rehefa tsy misy mpifaninana mety tsy ho fahadisoan'ny mpandrara iny akory no hoe izy rery no matanjaka amin'ny resaka ataontsika hoe sehatra anankiray na asa anankiray a na vokatra anankiray tsy fahadisoana ny fanaovana mpimambana io mety tsy avaminy fa mety noho ny fehizahany fa ny fanaovana ihany koa fanararotana anio le fanaovana mpimamba io a no voararan-lalàna ka mety manohintohina ny safidin'ny mpanjifa na manohintohina ireo a mpandrara izay tokony hiditra satria matoa zany misy ny ampimamba dia mety hoe le mpandrara anankiray irery ihany a no eo amin'le sehatra anankiray iny raha misy zany ny mpandrara hafa te hiditra amin'io sehatra io na vokatra ray io ka manohintohina ny fidiran'ireo mpandrara na ireo mpifaninana amin'io sehatra io a ny fananan'le orinasa anankiray ampimamba dia izay le voararan-dalàna izay dia ireny a hidiran'ny filakevitry ny fifananana ihany koa zany a amin'ny fanaovana fanadiadiana eo ihany koa ny fanaovana karazana hoe fampitambarana orinasa zany a na concentration ny ilazantsika anazy na fusion zany filazantsika anazy a fampitambarana orinasa na fividianana action moa zany ilazantsika anazy amin'ny ankapobeny any amin'ireny le orinasa efa lehibe ireny a ireny a efa fanaon'ny mpandrara reny zavatra ireny fa kosany a tsy fahadisoana ihany koa ny fanaovana an'ireny fa tsika raha manentana ireo mpandrara rehetra mba hiditra amin'ny sehatra hoe matanjatanjaka kokoa mba ampitombo izy ny arikariam-pirenena fa kosa tsy maintsy zany manao fampilazana any amin'ny filakevitra ny fifaninanana ireo orinasa izay manao an'ireny le fampivondronana orinasa reny a na fampitambarana orinasa reny maninona ny hoe tsy maintsy mba manao fampilazana any amin'ny filakevitra fifaninanana izy satria zao raha ohatra ka anao fampitambarana ny orinasa anankiroa na telo dia tsy maintsy izy a mampilaza ny filakevitra fifaninanana na ny conseil de la concurrence satria sody lasa miteraka fanohitonana fifaninanana ny fitambaran'ireo orinasa ireo iverenako le ry ambony le hoe fananana tanjaka ara-toekarena na fanaovana ampimamba sody zany a ireo orinasa mitambatra ireo lasa manao ampimamba ka lasa manao fanararotana na lasa manana tanjaka ara-toekarena ka manao fanararotana ireo orinasa mitambatra ireo dia izay tsy maintsy ampilazana ny filakevitra fifaninanana mba anaovanay fanadiadiana mialoha mahakasika io sehatra izay anaovan'ireo fampivondronana orinasa ireo a dia izay manao fanadiadiana alohan'ny anekena na andavana ny fampitambaran'le orinasa rehefa ohatra moa zany ka hitanay ao anatin'ny filakevitra fifaninanana aorina fanadiadiana zay atao a dia omena alalana ireo orinasa ireo a hitambatra raha ohatra kosa sanatria manome an'ilay alalana mihitsy zany ny filakevitry ny avy moa zany ilazana anazy rehefa avy eo inona daholo le karazana zavatra omen'ny conseil de la concurrence farana vetivety le izy a dia zay zany a mampilaza an zareo hoe afaka ataonareo a le fampitambarana na tsy afaka nareo manao an'io a no izao anty manaraka izao zany hoe manao observation zany zay na manao fanamariana dia ny sehatra koa zany a izay mbola vitsy-pahalala iandraiketan'ny filakevitry fifaninanana dia eo amin'ny resaka hoe ireny ry volavolan-dalàna ireny
na rijanteny a mahakasika ny lalàna na mivantana io na akolaka mahakasika ny fifaninanana dia tokony mandalo a eo anivon'ny filakevitra ny fifaninanana satria efa nahoana gasikara satria indraindray zany tsika ireny lalàna ireny no manjary mamevahana indray a ny orinasa sasany a tsy hampisy fifaninanana mamevahana ny atoko raharaha na ny atoko na ny serasera na ny karazana hoe produit iray na ohatr'izany a isehatra eo amin'ny fifaninanana hiditra eo amin'ny fifaninanana ka manjary tsy mampisy fifaninanana dia ireny zany a mandalo a tokony andalo eo anivon'ny filakevitra fifaninanana izay anaovana fanamariana foana moa zany hoe ity lalàna ity dia mety manaraka na tsy misy fanohitohinana ny fifaninanana eto Madagasikara na raha sanatria ka misy fanohitohinana dia manao fanamariana izay hoe tokony ohatr'izao ty na tokony ohatr'izao dia anjaran'ny ireo olona tompona andraikitra manao an'ireny lalàna ireny a no manitsy an'izay zavatra zay mba ampifanaraka ny lalàna amin'ny fifaninanana eto Madagasikara sy lalàna zay avoaka eo anivon'ny atokon-draharaha sy raharay avy dia misy ihany koa ny sehatra anankiray izay idiran'ny filakevitra fifaninanana itsika moa mivelatra amin'izao tontolo izao mivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ihany koa ary ny orinasa koa tsy voatery hoe eto Madagasikara rery fa misy filiale matetika any amin'ny firenena hafa dia itsika koa zany mandray anjara lehibe amin'ireny le fifanampiana amin'ny firenena tsirairay avy reny ka hatreto aloha zany dia ny fiaraha-miasa amin'ny COMESA no tena misy dia ary maro dia maro mihitsy ny atao taratasy efa iaraha-miasa amin'ny COMESA izay anisany tena hoe mbola azoko lazaina hoe 20% na 50% ny asany eo amin'ny conseil aloha zany hatreto dia ohatry ny ahoana indray nefa zay le anjara ndraikitra reo amin'le misy an'le fiaraha-miasa amin'ny any ivelany ohatry COMESA na firenena avy any ivelany hatraiza mifetra ahafahan'ny filan-kevitra ny fifaninanana miandraikitra ao anatin'le izy ie misaotra anao am'le fanontaniana gasikara io zany matetika dia resaka le fampivondronana orinasa aloha ny tena matetika misy amin'io le sehatra anankiray a hifanampiana eo anivo firenena tsirairay avy ao anatin'ny COMESA io zany hoe raha misy orinasa zany a mivondrona any na eto Madagasikara ka misy filiale eto Madagasikara na misy karazana ohatrany hoe chiffre d'affaires ilazana anazy iarahan'le orinasa any ivelany zay mivondrona izay ifandraisana amin'ny ara-toekarena eto Madagasikara dia tsy maintsy mandefa fampilazana avaty amintsika ato amin'ny conseil de la concurrence ny zareo avy any na itsika mandefa makany amin'ny zareo rehefa misy vice versa ohatran'izay le izy a misy indray eto amintsika ohatra le foiben'ny société dia any ivelany misy sampana dia mandefa antsika any amin'ny COMESA dia ohatran'izay dia manao fanadiadiana ohatr'izay foana koa zany izay ao anatin'ny filakevitra ny fifaninanana hoe moa ave raha ohatra ka mitambatra ireo société ireo any ivelany mety anao hitoana fifaninana eto Madagasikara ve ny fitambaran'ireo société anankiroa reo satria mety hoe samy eta toerana ihany koa le filiale le société ka raha mitambatra izy any ivelany any amin'ny foibe mera ny filazantsika anazy dia mitambatra ho azy izy eto Madagasikara na misy chiffre d'affaires mety hitobaka betsabetsaka eto ka mety anao hitoana fifaninanana dia amin'izay fotoan'izay a mandefa observation manao rapport moa zany ny atao a dia anjara ny ao aminay amin'ny conseil de la concurrence izay mpanao fanadiadiana manao rapport a dia anjaranay atao amin'ny filakevitra ny fifaninanana no teneny amin'izareo amin'ny COMESA hoe azo atao a io fampivondronana orinasa io a na tsy azo atao io a fa mety misy fiantraikana amin'ny fandrarana eto Madagasikara na fifaninanana eto Madagasikara zay lafi ny enina zay zany amin'ny ankapobeny ny tena anjara andraikitra ny filakevitra ny fifaninanana Gasikara sy ny mpijery a fa dia mihinso manantena fa ao anatin'izao le famelabelarana izao mba hisy zany le culture na ny concept de fandraisan'ny olona ny fifaninanana eto Madagasikara hidirantsika lalandalina mihitsy n'izay fa milohany andraisantsika satria misy teboka vitsivitsy ny resana teo noraisiko antsoratra ato ihany a fa ny tena angatahako fanazavana ny commissaire Vonjatovo aloha zao a le rafitra le filan-kevitra mihitsiny izavonareo le mpikamanao aloha ny olona zao maheno hoe commissaire ty agnaty police ahoana za tiako tenena amin'ny macommissaire de commerce zay a mpanaramaso a ny tontolo nivarotra sy ny fifaninanana eto a firy mpikambanao a raha maheno ianao nefa hoe filan-kevitra misy fivoriana ara-potoana sy tsara-potoana ve sa isaky ninona azonao azavaina folo amin'ny akabeany fotsiny a mety ho fahalalana akabeany ny mpanaraka ny fandarantsika eto misaotra betsaka Gasikara amin'ny fanontaniana ny filakevitra fifaninanana zany dia rafitra anankiray a misy sampana anankiroa izy io
ndray zany ataontsika hoe rafitra quasi juridictionnel ny ilazana anazy fa resaka ara-panjakana foana zany ohatry ny administrative tsisy idirany eny amin'ny fitsarana sy ny anina le izy fa karazany hoe misy rafitra zany eo amina eo a mandray ny fitarainana rehefa voaray ny fitarainana dia tonga any aminay mpanao fanadihadiana rehefa tonga any amin'ny mpanao fanadihadiana zany ny atoto taratasy atao fanadihadiana rehefa vita fanadihadiana dia misy zany rafitra anankiray ataontsika hoe collège de conseiller angambany satria misy conseiller koa zany ao aminay ao ireo zany a dia voatendry manokana par décret daholo izay natolotry ny ministeran'ny vatra moa zany a dia lany a dia zareo reo a manana fahaleovatenany eo amin'ny fijerena ny atoto taratasy fito moa zany ny amin'ny ankapobeny zareo fito zany izy a dia misy karazan'olona izay efa voafantana ohatra hoe manampahaizana manokana mahakasika ny toekarena manampahaizana manokana mahakasika ny fifanahana sy ny varotra avy any amin'ny sehatra tsy miankina misy olo tena ihany koa ao a dia misy moa zany ny président ny conseil de la concurrence izay izy io tsy maintsy magistrat atolotsy ny any amin'ny fitsarana izay mitarika io le collège de conseiller io ny ataondrareo zany dia mitsara ny atoto taratasy izay avy aty aminay mpanao ny fanadihadiana sy mpanao ny fandalinana na ny historique ngamba ny ilazana anazy dia rehefa vita na ficelé ny dossier dia mandalo eo amin'zareo a dia indrareo no manapaka ny hoe mitombona na tsy mitombona ireto fanadihadiana natao reto a misy ny eo aminay moa zany mazava ho azy tsy rafim-pitsarana hoe ndeha hanagadra na rafim-pitsarana manao ahoana fa rafitra anankiray mamoaka décision administrative zany hoe mamoaka fanasaziana ara-bola na sanction pécuniaire moa zany ilazana anazy a mahakasika an'ireo le mpandraraha izay a mety ho voasazy a na manoloana an'le fandikana lalàna na le fanotoina fifaninanana izay ataondry zareo a dia io arakaraky ny mety hoe fahavoazana ara-toekarena na ampifaninana na ho an'ny économie malagasy a nanaovana an'ireny le anina reny dia zay le rafitra anankiroa zay velo samy ao anatin'le ataontsika hoe conseil de la concurrence avokoa sa ianareo le mpanao fanadihadiana ihany sa ao anatin'le filan-kevitra ray zany mizara départementa roa mizara départementa roa a dia le teneniko teo le mpanao fanadihadiana sy reo le collège conseiller reo zany rafitra anankiray fa ny rafitra administrative indray a any amin'le fampandehanana anakapobeny a ny filan-kevitry ny fifaninanana ohatra hoe misahana ny mpiasa misahana ny resaka fitatana ara-bola misahana ny resaka communication ao amin'ny filan-kevitry ny fifananana iny zany rafitra administrative fa misy rafitra juridictionnel zany izay mamoaka didy mariako ihany a fa didy na fanapahana administratif no avoaka fa tsy fanapahana mitovy amin'ny any amin'ny fitsarana io indrindritsika izao commissaire raha vonjatovo satria anao niresaka teo hoe raha misy orinasa ny vondrona dia hitambara dia izay mamoaka taratasy na anakaramo zao inavy ary ireo mety ho karazana taratasy na karazana fanapahan-kevitra izay avoaka ny filan-kevitry ny fifananana ny conseil de la concurrence zany fazahoan-dalana ve raha mamoaka zavatra nareo dia inavy ireo karazana taratasy zany izay avoaka anareo to misy karazany anaky roa ny affaire tena tokony miditra ao aminay zany dia misy ny atao hoe affaire consultative izay resantsika ny resaka hoe reny le décret reny a na reny lalàna reny rizateny reny a zay aboahana vy zay affaire consultative zay misy koa le resaka hoe fampifondronana orinasa dia manantona ny conseil zany reo la mpifondrona dia mamoaka viko zany a mamoaka fanapahana hoe kenana sy kenana io reny zany a taratasy fahazahoan-dalana ve zany sa
sa malaikany hoe afaka mitsangana ity vondrona orinasy ity sa ny azo ilazana azy hoe fahazoan-dalana tsy hitako zay anaovana azy hoe autorisation satria samy hafa mihitsy matsy le autorisation sy avis zany a no ilazana avis no ilazana anazy avis zany a no ilazana anazy ao anatin'ny ny filakevitra ao anatin'ny lalàna zany miteny hoe avis na fanapahana na filazana na avis fa tsy miteny mihitsy izy hoe autorisation zany hoe zany tsy de tena hoe autorisation no ilazana anazy fa filazana milaza hoe afaka ianareo a mivondrana ity zay orinasa ity rehefa tsy manao toerana n'izao afaka ity lalàna ity a atao rehefa misy an'reto observation rehetrarehetrareto ka arahana atsaka sy andavany ny avis zany a amin'ny mahavy anazy tsy voatery ho arahana fa misy kosa le lafiny anankiray eo amin'ny affaire contentieuse le affaire contentieuse indray zany a zay angamba ny terme teknika malaza anazy na ohatrany hoe raha mampifanolana orinasa akoroa na mampifanolana orinasa sy mpanjifa dia reny le affaire contentieuse reny le anaovana fanadihadina hafa ihany koa mahakasika an'le teneniko teo le hoe fifanarahana tsy ara-dalàna entente prohibée ny abus de position dominante efa ndresahako teo ambony a ny abus de monopole reny karazany reny zany le anaovana fanadihadina de mety amoahana décision zany satria ny dio fanapahana io le tsy maintsy tanterahana zay le décision tsy maintsy tanterahany zay orinasa mety tratran'io le fanasazina io mety ho tratran'io fanasazina io zany mety ho tratran'io fanasazina io rehefa mandeha ny fanadihadina de mandeha ny fanapahana zay ataon'reto le collège de conseiller reto de mamoaka fanapahana manoaka didiny zareo de io didy io a avoaka de tsy maintsy tanterahana izy io nisy andraikitra maromaro nytamisainao teo commissaire Ravonojatovo tiako hanomezana ohatra kely raha sitraka ao mba tena afantarana ny tokantrano satria misy mpandrarà zany zao mahita ny fandaratsika de eto vao matsapa ay ve misy an'izany filakevitra ny fifaninanana zany andeha mba andalo any na andeha ihany koa mba hitory na misy trangasala am'izao ka misy an'le anatsonao teo zany hoe fifaninanana fifanarahana tsy ara-dalàna ohatra afaka manome ohatra ve anao commissaire hoe ohatrany ahoana fifanarahana tsy ara-dalàna eo amin'le mpandrarà ohatra zany afaka manome ohatra rehefa inona izy ty ara-dalàna de rehefa inona izy ny tsy ara-dalàna ohatrany ahoana zany fanararotana tanjaka ara-teo kareny zany tena ohatra mivaingana azo tsy ampahitanana mora azo ny mpanaraka ny fandaratsika tompoko ny teny ohatra mivantana eto zany a mety anahirana satria misy loha zany fanadidina miseho amina eo ka so de isy eritreritra ndraika hoe anisan'ny atotataritasy eo amin'ny filakevitra fifanana ve zany voalaza izany na tsy fa ny zavatra niseho tany ivelany zany no azoko lazaina aloha mba tsy resahako ny eto Madagasikara satria saripady ihany ny atotataritasy zay miditra eo aminay eo a misy zany ohatra hoe eo amin'ny lafiny resaka efa niseho tany ivelany zany a resaka ohatra resaka ronono ohatra zany a ren'le pona yaourta reny a tamin'ny toerana anankiray mitovy daholo ny vidin'ny enatsena ny any ivelany moa zany tsy de misy fidy ohatrany eto amintsika nyton'le hoe yaourta fait maison ohatran'izany fa saika vita industriel daholo ny ankabeazany ny fanaraka mpandrarà fa ho ampitovina le prix noho ny tompontsoany zareo manokana mety hoe eo amin'ny resaka fangalana tomombarotra mety ho diso tafahoatra izay tsy hahafahan'ny mpanjifa mifidy de ireny zavatra reny zany a voararany lalàna reny raha sendra misy an'izany eto Madagasikara tsy fantatro de afaka mitory ny mpandrarà na ny mpanjifa satria iverenako kely zany aloha alohan'ny iverenako kahafako ny hoe izy atao ny afaka mitory ao amin'ny namanao rekety eo amin'ny filakevitra fifananana ny olona rehetra voalohany aloha zany ministère mivarotra sy fifananana afaka manao rekety ao amin'ny conseil de la concurrence de eo ihany koa reo olona rehetra izay mety mahatsapa fa misy tompontsoa anazy ny fanaovana rekety any amin'ny filakevitra fifananana rehefa mahatsapa izy na voatohitohina na misy intérêt ny voatohitohinao na misy intérêt ho anazy ao de tokony izy torina mitondra rekety any amin'ny filakevitra fifananana ny toerana misy anay moa de ho atamina ao amin'ny conquête tamena ex conquête tamena moa zany nilazana anazy satria zay fantatry ny olona rehetra amin'ny resaka adresy filazana anazy eo tamena io misy rond-point be de mitsofoka eo akaikiny rond-point misy an'le hoe ex conquête taloha de mitsofoka de ao misy bâtiment ministère mivarotra ao de zay eo amin'ny rez-de-chaussée
mitondra manantonao ianareo a na any amin'ny tambazotra tsirasira sy any amin'ny site web anay zany efa misy a torolalana mahakasika ny hoe inona daholo ny tokony atao a na any anatin'ny lalàna izay efa mipetraka eo efa misy torolalana mahakasika inona daholo ny tokony atao raha te hitory dia rehefa tonga ao zany a mametraka n'le dossier ny olona hoe zao le zavatra miseho ataon'ny mpandrarara koto na mpandrarara be mpandrararandry ka tsy mampisy fifaninanana tsy voatery hoe tena ho atsipiriany no entin'le olona any fa rehefa mahatsapa fotsiny izy ka hoe mety voatohitohina ny fifaninanana na voatohitohina ny safidin'ny mpanjifa arak'ilay teneniko anao teo satria idiran'ny mpanjifa matsy ny resaka fifanarahana tsy ara-dalàna ny mpanjifa ny tena azotsika lazaina hoe victime amin'iny tsy afaka manoatra izy a tsy afaka maka izy a fa de tsy maintsy na hetsy na hery io de mitovy foana vidiny zavatra mety misy manao zany mety tsisy manao fa antenaina ary zay misy ny tena nanekena ny fanasana nataonao gasikara sy ianareo to amin'ny Real TV a mba hahafanay mpahafantatra hoe zany zavatra zany mety misy eo anivon'ny fandrarahana eto Madagasikara fa tsy fantatry ny olona zany a le hoe aiza ny eo ale inona ny tokony atao de manentana anareo zay a ho avy ao amin'ny ministera ho avy ao amin'ny bâtiment ministère-ny varitra ao amin'ny Hexagon-Getatamenna mitondra ireo fanohitohinana rehetrarehetra izay hitatsika fa mianona amin'ny taratasy fitoriana fotsiny ve zany sa hoe takinareo karazana porofo ihany koa na sala amin'izany mety mety tsy za zao raha mihitsena fotsiny dia mety tena manotohana ny mpanjifa ty zavatra ty na manotohana ny safidin'ny mpanjifa dia asa tsy maintsy misy besoin ve tena hoe tiako fantatry le vahoaka misy zany androany zany zavatra miandry anazy aoriana zao fandarana ny tena tianay aloha ao anatin'ny filakevitraisina fa tsy mitombona le tonga any zao le fitoriana ohatra ino moa resa be ny azo raisina fa tsy mitombona fa possible mety misy foana zany reny amin'ny rafitra rehetrarehetra ny azo raisina fa tsy mitombona fa ino moa zany tsika tsy miditra resaka politika fa possible zany a mety misy zany a na any amin'ny filakevitra azy fa ny angaviana zany tanoko anao hoe sao dia mba azonao omena torolalana mihitsy zany le mpijiletika na le mpandrarana le olona zay araka le fanohitohinana efa voalazako teo ambony hoe retoreto daholo ny karazan'ny fifaninanana manohitohina ny fifaninanana ka anjara ndraikitra ny filakevitra ny fifaninanana rehefa mahakasika an'ireo zavatra rehetra voalazako ireo a dia raisina avokoa zany hoe tsy izay no manapaka tsy izay mpanao fanadihadiana aloha manapaka any am-boalohany fa misy zany a ireo le ny ao amin'ny service de procédure moa zany misy service akiray zay misahana ao aminay hoe misy service de procédure ny zareo manday ny dossier dia io a makao amin'ny anina hoe hojerena hoe recevable ve aloha le dossier hoe anjara andraikitra ny fifananana ve malazalaza le zavatra takina ve reto dia rehefa ohatra moa izy ka hoe azo raisina dia raisina anaovana fanadihadiana dia alefa makany aminay a ataonay fanadihadiana iverenako kely le resaka anao teo hoe mila mitondra porofo ve raha ny tena mety dia tena mitondra porofo mba hahafahana zany mandray an'le izy hoe tena azo raisiny ty fa tsy hoe alako bika tsy tiako tare akory tsy tiako le mpandrarara koto tsy tiako le mpandrarara be dia ndeha toriko ary amin'ny filakevitra fifaninanana ary tsy maintsy mahazo valiny ahako ary tsy maintsy manantena valiny a fa alao mba mitondra porofo itsika hoe ity le porofo ny olona nanao an'izao dia tena mampitovy primarina tary io tsy voatery hoe eto Madagasikara fa dans le temps et dans l'espace tamin'ny fotoana ohatr'izao tamin'ny toerana tary na mpivarotra tary mampitovy ianona daholo tsy afaka makaiza zay mpanjifa rehetra amin'ny toerana io a fa tsy maintsy mividina ery na ery dia mitovy daholo ny vidin'ny anina ny vidiny inona ny vidiny izao ataonao le fanadihadiana raha ohatra ka tena misy marina ny fifanarahana nataon'le mpivarotra satria ny fanaovana fanadihadiana amin'ny filakevitra fifanarahana dia tsy vita moramora izay koa mbola vitsivitsy raha teo ny mpanao fanadihadiana fa tsy mora le izy fa maharitra elaela ihany afaka manome ohatra hoe mety afriny io zao ny fanadihadiana tena sarotra be satria amin'izao zao zay efa nisy dossier efa niraisinay efa elaelany mbola ankory zay zao a manao fanadihadiana aoriana ny fanaisanareo ny fitoriana zany dia miroso amin'ny fanadihadiana nareo zay tompoko miroso amin'ny fanadihadiana dia mampiantso olona midina eny atsena eny amin'ny toerana mihitsy zany zay a zay ny toko antanina hoe midina kianja midina kianja manaraka satria raisiko ohatra zany zao le resaka hoe abus de position dominante ny resaka position dominante a tsy fahadisoana na ny fanahana tanjaka ara-toekarena fa ny fanaovana an'le fanararaotana
tsy maintsy porofona tsy maintsy porofona na eny atsena na eny amin'ny mpivarotra inona marina mahatonga an'le mpandraraha manao fanararotana inona le fanarotana ataony raha isika ohatra zao ohatra hoe misy ny fiakaran'ny vidin'entana raha isika ohatra tsy fantatro parametre be deaibe matsy ny mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana tsy hiditra amin'ny lafiny ekonomika satria misy ny olona tompona andraikitra mahakasika an'izany fa raha hoe tena tsapa hoe tena fanararotana izy hoe fanararotana le izy misy fanararotana le izy hausse artificielle du prix mety tsy anjaranay zany mijery infraction mahakasika ny hausse artificielle du prix na le pratique restrictive le fifaninanana fa manifestation na fisehon'lay fanarotana tanjaka io zavatra io de tsy maintsy midina eny atsena zay eny amin'ny toerana misy ny mpandraraha rehetra mahakasika ny tsena io de manao fanadiadiana izahay ka eto zany de taniny tsika tsy menina fotsiny tsika any atokantrano any na mitabataba fotsiny tsika hoe zao taritin'ny olona amin'ny zavatra hafa fa manentana zay rehefa mahatsikaritra tsika mba tongava re na mame information fotsiny ara mba hahafahanay mijery de aveo moa araka ny tenenao teo hoe raha ohatra ka hoe mila mitondra porofo hoe izay tsy inona manao fanadiadiana afaka miaino an'zay olona mitondra le izy de amin'indray koa zay raha ohatra ka hoe sanatrika hoe tsy ampy le porofo nentin'zareo tamin'ny voalohany afaka manontany azy zay hoe inona dao le porofo mana hafa afaka manontany tsy voatery izy fa zay olona rehetra misehatra amin'iny sehatra asa iny ahafahanay manao fanadiadiana fa neto zany ny fanentanana de tongava raha misy zavatra manahirany fa itsika fomba tsika gasy ty zany de somary hitrikitriako kely gasikara tena tsika gasy re manana an'izay le toe-tsaina tsy tia mitory zay fa de miaritra fotsiny na itsika mpanjifa tsy fantatra hoe matahotra anakotry zay hoe matahotra ny rabe itsika mpandraraha matahotra ny ianina ve sa matahotra ny ianina ve voatazona ho tsy ambarahatelo kosa ve izy lo raha tonga tena mahometoky izay mahometoky satria anisan'ny ao anatin'ny izay moa misy an'ity le resaka hoe règle de confidentialité sy zay zany voafehan'ny fitazomana tsy ambarahatelo hoe raha sanatry ka misy mivoaka ny tsy ambarahatelo ny fanadiadianay afaka mitory ny olona izay tratran'zay zavatra zay fa mahometoky zany zay raha ohatra ka hoe miteny aminay izy hoe bon raha anonimano ny ataony de voajany inona fa voajany anonimany fa saingy mety isy olana kely eno natao fanadiadiana raha miseho ndray izy vao maika tsara ho anay fa etaniko foana zany ny tsika na ny mpanjifa na ny mpandraraha alao ialana ity le toe-tsaina tsy tia mionona fotsiny am'izao fa tsy tia mitory tsy tia makaiza tsy tia voaporofiny zany ny fitarainana zay voaraina eo tena vitsy de vitsy tonga de lazaiko na de voasakay an-tany ary ngamba gasikara vitsy de vitsy ny fitaraina voaraina eo misy ny atao taratasy zay ataonay zay ialana tsiny fa tsy ambarahatelo moa zany gasikara miala tsiny komisaire tonga de itsiko le izy fa le fanontaniana mantsy vitsy le olona mpitory inona ny tena olana zany tsikaritra makasika ny tontolo ny fifaninanana eto Madagasikara ty nareo zao fantatro misy an'le anjarasanareo amin'ty le hoe saisine d'office ty so de manantena an'izay le olona sa inona ny tena olana zany commissaire ny saisine d'office azonay atao fa olana kely eo aminay zany mbola tsy fampin'ny olombelona aloha satria mbola maro koa le fiaraha-miasa am'komeza misy ny dossier fatritena eo izay mbola lavitrezaka be zany fanatanterahana an'le izy izany hoe tsy fampin'ny olombelona aloha zany mety mbola mahasakana ankelanay tsy hanao an'le saisine d'office aloha satria na mpanao fanadiadiana aminay zao de olona enina fotsiny fito miaraka amiko zany hoe zany indray zany amina maha rapporteur général anahako ara no tsy fampin'ny olona de tsy maintsy miditra amin'ny sehatra zay le fanaovana fanadiadiana zay de izay koa aloha zany angambany aloha rehefa anenana no resako zay resaka hoe fahazon-dalana manao fanadiadiana zay zay mbola tsy idiranay lalina loatra aloha am'le sakafo anaovana saisine d'office fa kosany ary zay koa ny antony hoe mba nanakena fanasanareo manentana ny olona re tongava manao fitarainana ianareo satria maro de maro itsika mety mahatsikaritra zavatra tsy mety any izay vonona ny traité izay vonona ny anao fanadiadiana vonona koa zay ny aro ny tsy mbaratelo ny fanadiadiana fa tongava
manatona ny filakevitra ny fifananana mahakasika zavatra zay na hampandraraha majinika ianao na hampandraraha vavety ianao aza matahotra fa ataonay fanadiadiana mba hivoahan'ny fifananana mazava dia ianao moa nanontany hoe Gasiara azafady indrindra fa tonga dia toizako aloha hoe inona le antony mahavitra an'ilay izy eo le culture de toe-tsaina tsy tia mitory eo ihany koa ny mety hoe toe-tsaina amin'ny fahatahorana araka ny tena atao hoe voaza ve satria mety matahotra izy hoe ranona nanao an'io ranona nanao an'io fa ireny zavatra iny tokony alantsika fa rehefa voasazy ny mpandraraha anankiray any misy tombontsoanao iny zavatra iny raha ohatra fotsiny misy mpandraraha manao vidinentananina voatsinjo mpanjifa mba misy ny variété de variation de prix ny ilazana anazy dia afaka misafidy ny olona zay le atao hoe fifaninanana misy ny choix du consommateur choix des consommateurs misafidy ny olombelona ny mpanjifa zany a mba misy fifanahana marina ty na zany anaty zany a anisan'ny antony tena nanasako io sy niazakazako ny ditavako anareo ihany koa teo anivon'ny filan-kevitry ny fifaninanana kaomsera dia tena mahitsy le fanontaniako a eto Madagasikara atsika miresaka ary na tianao na tsy tianao a dia manahirana le zava-misy anisan'ny afokafoko ny fiainan'ny andavanandrom-piainan'ny mponina mihitsy nreto ohatra ameko anao reto a misy ny atao hoe filan-kevitry ny fifaninanana ny conseil de la concurrence nahoana kay no ohatrin'io io a io resaka vidin-jolika eto Madagasikara io averiko farany nahoana no ohatrin'io no resaka vidin-jolika eto Madagasikara io mitovy nefa mba anarany misy atao hoe tompon-tsolika maromaro sy asa kompania tsolika maromaro tsy miasa ve zany nareo a sa mandany volam-panjakana fotsiny sa inona ny antony zany ray zay a tora zany ihany koa ny resaka internet sy ny tany anisan'ny tena miditra lalina amin'izany zao tsika aiza ho aiza ny fanajana ny ataontsika hoe zoan'ny mpanjifa sy ny mety ho safidy amin'ny mpanjifa zany amin'izao fotoana zao satria raha ny fahitana azy dia tao mifanaraka ihany zareo a amin'ny vidin'ny tsy maninona teneniko eto hoe raha makeny amin'ny sel ianao a mitovy amin'ny amin'eny amin'ny galana sy neny amin'ny total ihany ny ray litra tsy misy fifaninanana anisan'ny antom-pisinareo nefa misaotrareo ary tena anisan'ny antony ho azavaiko lavalava kely misy mahakasika ny vidisoloka io anisan'ny voarara ny fifanarahana voarara ny lalàna irahantsika malara be dia be mpanjifa menomenona mahakasika ny vidisoloka io ny olana mipetraka nefany a misy inona moa lazana azy misy parametra be dia be zany mahakasika ny fidivin'ny vidisoloka io raha ohatra tsika ka hijery izay aloha eto tsy afaka hiteny hoe ao anatin'ny fanadihadiana ataonay ve io satsia fa raha ny fahalalana zay ananako matianina na mahakasika ny resaka fifaninanana dia io vidisoloka io a misy parametra be dia be raha antsika mahalala fa hatrany amin'ny resaka fanalalahana an'io vidisoloka misy ny tena olana Gasikara iverenako zay rehefa avy eo fa tonga dia valiko ny fanontanianao hoe ny fifanarahan'ireo mpanao vidisoloka ireo a dia misy ny organe de régulation na ny OMH manao ny prix ny anjara raikitry ny filakevitry ny fifananana dia misy tokoatrany ao anatin'le izy zany hoe efa nisy aloha mazava ho azy a ny ireo le décret izay alain'ny fanjakana anaovana nyty le hoe prix ity anaovana an'ireo le vidisoloka ireo mandalo eo anivon'ny filakevitry ny fifaninanana zany a io a décret zay raisin'ny fanjakana io hoe anao a ny prix maxima ny olana mipetraka dia zao apetraka ny fanjakana le prix maxima manentsy an'iny dolo ny opérateur rehetrarehetra ialana tsiny fa efa nisy ihany moa zany ny karazana fanadihadiana zay hitako tanatin'ny nataon'ireny any hoe zaran'le zaran'ireo le ireo ary zany mbola tsy te ionina amin'io le inona moa tsy te ionina amin'io le hoe tomboaritra izay mety ho anazy satria izy ary menimena hoe tsy ampy anao isy ndrairehetra fa ny fanjakana raha tadidinao ngamba nisy fifampirarahana lehibe natao fitondram-panjakana nampiantso an'ireo le nampiantso an'ireo le compagnie pétrolière ireo a teny Ambohitsiroatra raha tsy diso ny fahadiko a izay ny filohan'ny république mihitsy niditra tsehatra mahakasika ireo satria secteur stratégique le izy namaritra ny hoe ohatran'izao ny vidisoloka farany ambony a tokony ho atao izay tsy dia mbola nahafa-po an'ireo le vidisoloka ireo le mpandraraha misoloka ireo ka mety zay angambany
mety ho anenjehan'zareo an'le prix maxima ny prix minima no tsy azo atao eto Madagasikara satria pratique restrictive ny famerana prix vidin-javatra farany ambany fa ny prix maxima izay apetraky ny organe de régulation ny office malagasy des hydrocarbures no mametra le prix de izay no enjehan'ireo mpandraraha ireo izay a lafiny anankiray koa eto amintsika zany aloha normal be raha mitovy mividitsolika tsy mbola misy ny concurrence satria na ny infrastructure atsika raha tsy ampy izay menameno an'ireo compagnie pétrolière eo izay fahalalana zany raha ihany nge zany reo zany raha ihany izy fananakay zany reo fa nianarana fifaninanareo zany raha ny izay ihany ko itony le resaka opérateur téléphonique mitovy daholo ihany zany fa anarana fotsiny amboambariny eo amin'ity opérateur téléphonique ty misy menomenina tongava ry any amin'ny conseil de la concurrence maninona raha tongava tena manasa anareo zay mpangalatra crédit ao anaty telefona misy fana zao de tonga de tsy hita ho azy zany rehetrarehetra zany anisan'ny antony anasako anao avokoa masodya mba asanareo zany anatin'ireo andavanandrom-piainan'olona mantsy reny zavatra rehetrarehetra tontolon'ny fanjifana avokoa zany rehetrarehetra zany sody ary a anisan'ny manifestation any abus de position dominante zany fangalarana crédit zany tongava reo amin'ny conseil de la concurrence mba ho ara-dalàna le dossier traité-nay ny makasika saisine d'office de la zainy olona fa sady manina moa juge parti zay rehefa avy eo fa zay ny antony natongava nanohinana ny fanasanao gasikara mba entina anentany ianareo victime fandrarahana eto Madagasikara re tongava mametraky aza miandry hoe zao marina fa misy zay fa eo ihany le mba hoe mba tsaratsara kokoa ary tena tsara indrindra ny fisian'ny fitarainana sy ny fitoriana ao aminay mba hahafahanay a miainga amin'ny zavatra tena mitombona de mety misy za tsy teny satria mbola tsy nisy zavatra hoe fanadidina nisy sa tsy nisy tao makasika an'ireny hoe tena manao an'izany marina ve misy marina ve ny entente misy ve ny abus de position dominante ataon'ny secteur télécommunication tsy fantatro raha tsy misy mifanadihadina atao fa ivirena kely eo amin'ny secteur compagnie pétrolière teo misy paramètre hafa koa le hoe na ny cargaison matongavany any eto Madagasikara ny de ray ny andreo compagnie efatra reo eo masy tena hoe tsy miasa ave nareo miasa nareo misy ny asa be de be ataonay fa le paramètre makasika io le carburant io be de be misy koa zao tamin'ny tsaiko fandarana tamin'ny nataon'ny Andriamatoa premier ministre tamin'ireny andro ny fahamiana ara-pahasalamana reny na eno raha tsy madiso tsy hoe ohatra ka diso gasikara hoe anisan'ny mbola andraikitra fanjakana koa mbola mamerina an'ireo trosa izay ny menomenona an'ireo le mpiaro ny zonim-panjiva hoe fa maninona tsy midiny ty ary menomenona antsika rehetrarehetra na iza menomenona gasikara menomenona za mitoro mampiasa fiara ianao mampiasa fiara ny rehetra mampiasa na tsy ny fiara rehetra fa zay zavatra miodina amin'io resaka carburant io menomenona tsika reny zao ny filohan'ny gouvernement nanazava hoe mbola misy trosa etsehanao noho izany tsy afaka mampidiny tsika misy paramètre raha amin'ny lafiny ara-économique be de be zany io zavatra io fa mitondra fanazavana eto moa tsy izay akoriny tsy manao ny anina fa hatrany amin'ny filoha faratapon'ny république nefa nandray fanapa-kevitra makasika an'io vidisoloka io efa miresaka an'izay ihany tsika mantsy tiako ararotona kely makasika an'reto le hoe autorité de régulation reto ny hoe masa ny ATT zany rehetrarehetra zany tafiditra ny Artec amin'ny sehatra samihafa daholo zany lesako zany ohatrotry ny ahoana zany mety ifandraisany tsy misy asa ataontsika hoe mifanindry an-dalana na mifaningotra aminareo ve zany reto karazana autorité de régulation reto commissaire sa ao anatinareo ihany sa ivelanareo sa ohatrany ahoana zany fomba mety azonao anazavana an'izay misaotra anao amin'izay fanamariana izay sady fanontaniana fanamariana gasikara ny filakevitra fifanana aloha reto de mahatsapa kely any indray fa na ireo le autorité ireo ary indray mety tsy mahafantatra ny asany filakevitra fifaninanana tena tsoroka eto za tsy teny autorité de régulation iza fa nisy fotoana zay tena sahirana mihitsy tsy de mifanitsaka mihitsy ny aza indraindray mety mieritreritra ndrareo mifanitsaka nefa ny lalàna tokony mametra le izy misy zao ny lalàna farany ny concurrence teo valo amby folo sy roa arivo ohatra roapolo misy ny lalàna zay mametraka an'ireny autorité de régulation reny tokony hifanindran-dalana fa tsy mifanipaka mihitsy ny asan'ny autorité de régulation sy ny filakevitra fifaninanana izay zao raha ohatra ka hoe misy ny ATT reny zao ohatra organe de régulation reny makasika ny fitaterana ny ACM zao organe de régulation zay makasika ny fitaterana nabakabaka ny araka ny tena atao ny Artec makasika organe de régulation miréguler manaka ide charge daholo reo anareo
andranny ny asany zany a sy andran'ny fifaninanana misy eo aminy raha ohatra zay ka mety maharay atao tatasy makasika ireny sy atrasa ireny ka misy organe de régulation de tsy maintsy tokony miara-miasa aminay ireny organe de régulation tsy ndriko mihitsy zay miangavy anareo tompona raiky mpanjakana any anatin'ny organe de régulation tsirairay avy marina fa organe de régulation ianareo a fa allo mifanolotana rehefa samby sapandraraha-mpanjakana fa tsy mifanosy-botanana averiko ndray mandeha satria efa misy zaho tsy teno iza fa tena samy tompona raiky mpanjakana de lasa mifanosy-botanana tsy fantatro inona ny antony fa araka ny tenana teo misy de fanisaka nasanareo tsia ny fampiresana ny zava-dehibe hoe misy ohatr' zao a tokony mba iarahana ny fiara-miasa amin'ny zavatra io de mihitsy manantena ako fa aorinan'izao raha misy miheno reo tompona raiky mpanjakana amin'ny resaka organe de régulation reo a misy re ny lalàna makasika ny fifaninanana tokony ho arahantsika io a ary tokony hifanidran-dalana makasika ny lalàna tsirairay avy izay eo ampelantanan'ireo organe de régulation tsirairay avy ireo zany natro zany izy anefa azo eritreretina ave amin'ny mahasapan-draraha-mpanjakana anareo zany a ny ataontsika hoe anananareo fahaleovan-tena mitokana tsy ho ambany fe ino ministère ny-varotra sa tsy maintsy ao anatin'ny ministère ny-varotra commissaire iny tompoko mahakasika an'izay fanamarianao zay a misy tokotrany aloha tamin'ny lalàna 5 dia mamaritra ny filakevitra ny fifaninanana ao anatin'ny inona moa zany ilazana ny organisme ratasé sapandraraha miankina amin'ny ministère misahana ny varotra ny filakevitra ny fifaninanana rehefa lany kosa nefa ny zany ty lalàna mahakasika ny refonte moa zany filazana azy hoe fanavaozana lalàna fifaninanana tamin'ny 2024 iny a dia nametraka ny filakevitra ny fifaninanana mba anana fahaleovan-tena autorité administrative indépendante tsy eo ambany fa iny ministère ny-varotra zany ny fiara-miasa misy a na ao anatin'ny ministère ny-varotra na ministère-ny fitantanam-bola sy ny vola na ministère tsirairay avy izay mety ahafahana miara-miasa fa ny fahaleovan-tena zany de tokony efa isy zany a miandry fotsiny zany tsika ny décret d'application an'io lalàna io izay a tokony ho avoaka ny gouvernement filakevitry ny gouvernemanta mino aho fa tokony ho azo azy ary entaniny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministère ny-varotra mba anafaingana satria tsy afaka miasa firy zay eo a ny lalàna teo aloha ny lalàna teo aloha efa voafafa fa foana ny lalàna vaovao mbola tsy misy fampiarana de mangena iana ohatry ny inona ny ilazana anazy tsy fantatritsony fa de mangataka zany zay tompona raikitra rehetrarehetra mahakasika ny ole tokony amoahana ny décret d'application mahakasika ny asan'ny filakevitra fifaninanana io mba hivoaka satria efa napetraky ny lalàna fa tokony alohatena izy a amin'ny asa rehetra eo ngamba ny voaraka le volazanao io mba misy fahaleovan-tena madio sy mangarahara ho resantsika ny mahakasika an'ilay hoe fahazahoan-dalana izay ahafahana manao fanadidina samina hoana le endriny azonao azavaina misimisy kokoa ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika ve zay tokoa araka ny voalaza teo aloha hoe misy dingana maromaro zany ao aminay rehefa voaray le fitarainana tonga any aminay mpanao fanadiadiana sy ny mpanao instruction mpandalina ny fanadiadiana zany le instruction enquête instruction ny atota taratasy de misy moa zany ny fanapa-kevitra omen'ny filohan'ny filakevitra ny fifaninanana na hoe ny décision mametraka manome alalana ny rapporteur général hiditra tsehatra amin'ole fanadiadiana io a sy misy apahany zany mifahefany omeny ny rapporteur général de amin'izay alalan'izay no anaovanay manokatra ahafahanay manokatra ny fanadiadiana rehefa misokatra ny fanadiadiana de mariana fa tsy maintsy misy ny ataontsika hoe ordre de mission izay a mivoaka ao amin'ny filakevitra ny fifaninanana izay hatreto aloha zany a de ny rapporteur général no nomeny ny filakevitra fifaninanana lalana aloha manao ny ordre de mission ao aminay ao tsy misy ifandraisany amin'ny ordre de mission any amin'ny ministère ny varotra io satria samy mahana ny asany samy mahana ny asany a samy mahana ny tanjony a ny tanjona mety fiarovana mpanjifa sy ny fiarovana fifaninanana fa ny asa tompona andraikitra feno zahay ao amin'ny filakevitra ny fifaninanana amin'ny asa zay andreketanay de izay zany a misy ny fahazon-dalana izay omeny ny rapporteur général ny ireo le rapporteur ireo satria rapporteur moa ny anaran'ny mpanao fanadiadiana ao amin'ny filakevitra ny fifaninanana mandeha mijirika ireo pirofo rehetrarehetra sy ireo élément rehetrarehetra ahafahana manapirofo
reo le fantika an-dalàna na le fanoitoana fifaninanana izay voalaza teo ambony reo ka midiny eny an-tsena izy ireo midiny eny an-tsehatra any amin'ny orinasa tsirairay avy misy fahazon-dalana zany a zay vao afaka mandeha makany zareo fa tsy mandehandeha fahatany a mba isiny fandranasa fandranasa makasika an'io moa zany dia matetika sao dia hoe misy olana kely eo amin'ny ministeran'ny vatra satria misy indraindray ny mety efa tarisiny tania mety misy ihany ny fiaraha-miasa eo amin'ny isin'ny ministeran'ny vatra makasika izay zavatra izay eny ary commissaire Domona Louis Ravonjatovo rapporteur général ny conseil de la concurrence ianao a mialatsiny 5 taona zay no nisinareo a afaka mba menao vokatra afitsapaitanana ve afaminareo a eo anivony ity rafitra ny filan-kevitry ny fifaninanana ity a izay azonareo tao anatin'izay 5 taona zay mety hoe firy zao ohatra ny dossier en cours eo ampilatananareo am'izao tsika mifampiresaka zao a inona ny vokatra mivaingana efa mba azony ataontsika hoe firenena tamin'ny fisiny io a rafitra izay natsangana eto io a sola atao fandaninandro fotsiny a mba omeo vokatra raha sitrako toka ie za aloha dia mbola hatramin'izao aloha mbola matoky fa misy ny antony mahita aloha zany eto Madagasikara aloha ny resaka fifananana mety vitsy ihany mahafantatra ny filakevitra fifaninanana fa reo le mpandraraha efa an'ireo mahafantatra an'io a nisy nitentsika teo secteur isan-karazany vitsivitsy mety hoe sao dia misy sao dia tsy misy fa amiko aloha zany hatreto aloha fifanana eto Madagasikara plus ou moins milamina tsy fantatra no fisin'ny conseil de la concurrence avy aloha na dia tsy mbola be mpafantatra ary fa fantatra reo mpandraraha reo le izy a fantany fisin'ny ty lalàna ity fantany hoe inona raikitra ny conseil de la concurrence ny position dominante ve misy matoa zany tsy raisiko ihany koa le hoe fitaraina tsy tonga any aminay a sao dia mba milamina ary ny fifaninana eto Madagasikara sao dia milamina ary vokatra zany aloha noho ny fisin'ny filakevitra ny fifaninanana faharoa ny atao tasy eo ampilatananay aloha zany raha mahakasika ny asa maromaro ihany aloha ny atao tasy voarainay zany a raha nitadidiko dia anoana amin'ny 7 any ny akabeazandreo aloha dia fiaraha-miasa amin'ny komeza izay teneniko anao teo hoe ny 9 sy ny anina dia fiaraha-miasa amin'ny komeza izay antony anankiray koa amin'ny fiaraha-miasa antsika iraisam-pirenena satria tao anatin'izay le nisy ny conseil de la concurrence zay tena nisy be misy a ny fifandraisana tamin'ny komeza izay rahantsika malala fa tsy afaka mandiretsika fa tsy maintsy miaina amin'izay fiarahana amin'ny anina zay ary nisy be dia be koa zany zay ary nisy ny fatoisana lehibe napetraka zareo a teto amin'ny fandranana teo Madagasikara hatramin'ny siny fifaninan'ny conseil filakevitra fifaninanana eo any koa zany makasy an'ireo le hoe ny fanetanana zay efa natao zay efa maro ny fanetanana natao tany amin'ny région zany za tsy hitany satria tsy voatanisako fa be diabe le zavatra efa vita isan-taona misy fampahafantarana tany amin'ny région isan-karazany zany a efa natao ary nisy misy raha moa zany ny taorinan'ireny fampahafantaran'ireny ny atao taratasy tonga tao aminay tao makasika fangatahana fanadihadiana nisy ny zavatra zany rehefa natao fa mbola eo ampanataterahana azy izay firy isan-jato ny fitoriana afa voarainareo zany zao ny ataontsika hoe fomba misy valiny nga sa inona ny valiny tsy voatery hoe sazy le tiako anontany tsy voatery hoe sazy valiny zany raha ohatra hoe nisy 10 ianao tena nametraka tao a mbola miantonao daholo ve mbola tsy misy valiny ny akabeazan'ny fiaraha-miasa zany tany amin'ny komeza zay teneniko hoe ka 9 isan-jato a dia efa saika vita traitement daholo aloha ray ngama sisany tsy vita ny fiaraha-miasa amin'ny komeza sa roa izay tsy tadidiko sara ray aloha raha tadidiko fa vita daholo ny makasika ny atao toerana indray a tsy afaka ny tsy tonga mitoro mantsy le olona dia any dia miletika any dia tsisy toy any dia zay koa mety amakaman'le olona tena afa-po za aloha hatreto a eny ny pito rehetrarehetra na iza na izy io tsy voatery ho afa-po fa misy ny lalàna tsy maintsy arahana misy ny hoe mety ve le fanadihadiana fa izay tsy maintsy mampafantatra foana ary eo aminay ne rehefa mandeha le fitsarana rehefa mandeha le atao taratasy a dia mandeha le hoe karana raharahana ady kely zany a ao anivon'ny filakevitra fifaninanana tsy maintsy atsona eo le olona mpitory
sy le olona torina apetraka aloha zay sao de tsy sanatria akory ka ampihemitra ny olona itory ndray zay zavatra zay fa tsy maintsy ampahafantarina zareo misy eo de mitantara izy hoe zao ny zavatra manjoanay ny mamaly ny andaniny ohatran'ireny audience mihitsy ny ilazana anazy misy audience mihitsy zany ao aminay ao izahay moa zany ao amin'ny départementan'ny instruction sy ny enquête dia mamelabelatra ny atao taratasy izay nanaovana fanadihadiana dia io mpitoro miteny ery ny olona toriana manazava mamoaka didy rehefa avy eo ny mpanao fanadihadiana indray mamoaka didy rehefa avy eo ny ireo collège de conseil ireo zay manamana fanapahany manokana tsy hidiran'ny mpanao fanadihadiana tsy hidiran'ny tompon'amakany fotsiny nareo zany ny atao taratasy mandefa izahay dia zay zany moa fa ny atao taratasy eo ampilatanana mbola misy ihany ny anaovana mbola misy loatra amin'izao ny anaovana fanadihadiana araka ny teny anao hoe tsy moramora le izy fa sarotra be izay koa moa voangina teo no ny ampy rapporteur efatra raha roa fotsiny ny rapporteur mpanao fanadihadiana tao aminay nandrisiny 9 taona nandrisiny 5 taona dia voarovolana ary zay zany no nahazo rapporteur efatra manampy dia mino sy manateny zay fa ny andeha araka ny tokony ho izy zay nisatrisatra teo tamin'ny fanaovana fanadihadiana manomboka izao amin'ny fanatetarahana ny asa gasikara ao anatin'ny zavatra izay tena manahirana ny vahoaka sy ny tontolon'ny fanjifana ihany koa zany eto Madagasikara ny sehatra ny fifaninanana eo amin'ireo mpandraraha madinika sy vaventy commissaire mba tsy tenenana ary hoe ireo mpandraraha vahiny sy ny mpandraraha malagasy asara-mihoana ny andraikitra zay raisinareo amin'ireny satria betsaka ihany ny mpandraraha malagasy na ny madinika ny somary mitaraina manoloana ny afitsiko reto teratany vahiny na sonoa na karana na salamizany raha miresaka fifaninanana nefa antsika mety misy ohatra zao vokatra vita malagasy dia voatotohan'ny vokatra sonoa ohatra tsy mahazo ny fahalalana kokoa ny avy aty Madagasikara sy ny salamizany ny tsanga salamizany ve azonareo raisina an-tanana satria ahoana ihany koa ny andraisanareo an'reto karazana monopole kely an'reto teratany vahiny amin'ny sehatra ny varotra indray zany io resaka io eto amintsika izay ao anatin'ny filakevitra ny fifaninanana dia mandray ny mpandraha rehetra mitovy lenta mitovy lenta daholo ny olona rehetra ao anatin'ny sehatra ny fandrarahana mety misy ny hoe madinika dia samy madinika mitovitovy lenta eo dia ireny mifaninana mety misy mpandraraha vaventy izay mety teratany vahiny ozy izy anao misy koa ny teratany malagasy fa izay eo amin'ny filakevitra fifaninanana dia mitovy daholy na ny mpamokatra eto toerana na ny mpanafatra avy any ivelany satria fifaninanana ny antsika fifaninanana ny antsika tsy zay tsy afaka ny teny mihitsy hoe ko satria ny vokatra eto toerana mba roborobo efa misy sampana anankiray mahakasika an'izay misehatra ny fiarovana ny industrie locale izay sy ny industrie eto Madagasikara misahana an'izany fa ny filakevitra fifaninanana dia mijery fotsiny ihany na io mpandraraha malagasy na io mpandraraha vahiny Gasikara dia azo anaovana fanadihadiana daholy ny rariko fotsiny mba ho ivoaka agny ana le degré d'application dia mba hanana fahaleovantena ara-dalàna zay fa dia mba isy koa ny fitoriana zay ataon'ny olona zay ataon'ny olona izay mba manana le intérêt hitory tsika menomenona hoe reto teratany zao manao zay tiana atao eto Madagasikara alefaso le fitoriana tompoko tena raisina entanandroa ho ataonay fanadihadiana tsy misy tombo sy ala zay zany no anetanana ny vahoaka rehetra izy na mpanjifa na ny mpandraraha rehetra mety mpandraraha gasy mety mpandraraha malagasy mety manana anina ozy izy anao fa tongava reny mitory itsika mpandraraha malagasy teneno inona tsy mety ataondreo vahindreo raha misy an'izany zavatra zany tsy afaka ny teny eto hoe marina sady diso ny ataondreo satria zahako ao anatin'le sehatra mpanao fanadihadiana manjary misy ny fitsarako ny gauche fitsarako ny droite fitsarako ny malagasy fitsarako ny vahiny tsy mety zay aminay mpanao fanadihadiana fa itsika zay mahita fa tena mitongilana makary ny fanaovana monopole na mitongilana makary ny position dominante tongava mitonga porofo ataonay fanadihadiana i Gasikara fa kosany araka le teneniko anao teo misy ny journée de la concurrence izay ho karakarainay amin'ity taona ity anisan'ny vokatra nataonay koa moa zany ny fanaovana andreny le journée de la concurrence eny efa nisy telo taona zay to anatin'ny telo taona nisy ny fampahafantarana an'ireo sehatra rehetra
tao anatin'ny telo taona zay fa nisy indroa de fantiliny am'ty zany tsika mahana thème ary arotokelety aloha zany ilazana gasikara fa ndao fa tsy maninaka ankalaza isy zany ny fankalazana ny andron'ny fifaninana eto Madagasikara raha tsy diso ahako a de raha tsy misy koa ny fiovana zay mbola ataoko conditionnel amin'ny 6 décembre ho avy izao ao amin'ny telo carlo taona ny anaovana ny journée de la concurrence io zany de misy thème hoe luttons contre les pratiques anticoncurrentielles pour le développement de l'industrie locale zany hoe efa somary manentana ihany zany atsika malagasy atsika Madagasikara za tsy teny hoe aloha tsy hiditra vahiny fa tsika raha manentana ny investisseur mba ho tonga eto Madagasikara manjary sao de hoe itoriana fa izay le hoe thème zay zany hoe andaotsika hiady amin'ny fanoitoinana ny fifaninanana ho an'ny fampivoarana ny orinasa malagasy de io zany sehatra anankiray koa mety mba ahafahan'ny mpandraraha malagasy ny teny hoe victime an'izao zay amin'ny lafin'ny fifaninanana io fa tsy amin'ny lafiny hoe satria ve mety misy koa ane indraindray ny mpanjifa mety mahita an'izay hoe ny fandrarahana malagasy mety aminay na ny anina mety aminay fifaninanana tory zany rehetra zany ka ary rotokairana zany miteny hoe isy ny fankalazana misy ny invitation zay atao amin'izao le ame anara-pahasalamana zao moa tsy maintsy voafetra ihany le olona asaina de io efa manomboka mikarakara an'izany zany zay ao amin'ny filakevitry ny fifaninanana miara-miasa amin'ny ministera misahana ny varotra efa anao an'izay fikarakarana izay de ingany mba ho tanteraka amin'ny daty io le izy raha tsy misy ny fanaoitoinana raha soanareo ihany koa tapitra ny fotoanantsika commissaire Tomoina Louis Ravonjatovo asa raha misy fanamariana na afatra mety nisy zavatra tianao ampitaina ihany koa kanefa tsy napetraka tao anatin'ny fanontaniana nandritra ny fandarantsika tamin'izao aly zao tompoko ampy angambana izay voalaza izay fa ny fanetanana foana satria manjary mifametseny na ianao raha eo Gasikara miteny hoe sao de lany fotoana fotsiny etsika sao de mandany inona fotsiny itsika ao anatin'ny fisin'ny filakevitra ny fifaninanana fa manentana atsika voaka malagasy na mpandraraha ianao na mpanjifa ianao na ireo le vondrona miarany mpanjifa ireo na isika any amin'ny sehatra rehetra de manentana raha misy fanoitoinana ny fifaninanana tsika eny amin'ny fandrarana rehetra eny tongava manantona ny filakevitra ny fifaninanana ao amin'ny ex conquête atao mena bâtiment ny ministera ny varotra redi chaussée ambany de tongava misy mandray misy torolalana ary misy efa plaque be eo makasika manorarana makasika izany tongava fa raisina tanandroa ny fitarainana tsy misy votanana ao misy kosa nefa fifampitoniana hoe manahoana ny atoatasinareo manahoana sao de tsy any anatin'le makasika ny sehatra asa izay esan'ny filakevitra fa toronarara foana zay tonga ao hoe ity zao azatra hoentinareo ty mety ho arikosy ty zay tsy manosy botanana mihitsy fa raisiny atanandroa ny atao taratasy zay hoentinareo fa de mametraka fisaorana ihany koa Gasikara mametraka fisaorana ny fahita lavitra Real TV nasanay satria zava-dehibe le mba fahafantarana voaka malagasy an'izao amin'ity resaka fifaninanana ity izay mbola tsara tsy pihako foana fa tsika tsy manana an'le fotom-pisainana makasika ny hoe faninana zany mila combat any amin'ny terrain zany militsika zany rehefa misy olona mitakla anao eny amin'ny terrain misy olona am'izao ny arbitre marina fa mijery fa misy ihany tokony ho lazaina hoe ritsy mety ka manentana na vahoaka de misaotra ny ianareo nanasa anay tato amin'ity fandarana ity fa de zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy eo amin'ny resaky ny varotra ny fanasana nataonareo tato amin'ny télévision tato anatin'ny fahita lavitra Real TV misaotra anareo koa tany atokantrano tany na ny aino na ny jery na ianareo zay anatin'ny tambazoatra serasera nanaraka fa de nitefa tamintsika menakavy ny afatra sy ny fampahafantarana makasika ny fifaninanana fa de misaotra betsaka tompoko
Atsivona amintsika fa ny rapporteur général eo anivon'ny conseil de la concurrence commissaire Domona Louis Ravonjatovo novahintsika tamin'ity ala ity ianao ihany koa ka sana ary maniry mbola hiverenanao manaraka satria somary tampoka be ihany no ny antsonanareo araka nambaraka teo ny mpanao gazety ihany koa anay moa zany ho an'ny tena indrindrandrindra dia tsy maintsy mezaka ihany koa mitondra totsika hoe fanampiana ho an'ny mpanaraka ny fandarana satria betsaka mbola tsy nalala n'ilay izy ka mino fa nitondra fahalalana ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika ny fiarahantsika tamin'ity ala ity na zany natranay zany efa io moa fomba mazatra zay tsy hita zay maharatsy azy commissaire ilay atao hoe fanontaniana eny satria ao anatin'ny fandarana karaha sitraka ao dia ametrahako fanontaniana eny ianao na tsy zany valy teninao na eny fotsiny na tsy fotsiny commissaire tonga dia itsiko efa nisy fotoana ve nanao intervention tao amin'ny anareo tao amin'ny conseil de la concurrence na nijabaka tamin'ny asanareo na nanombebaiko anareo tamin'ny asanareo tompoko eny satria mbola tsy nisy ka tsia mankasitraka tompoko isaorantsika rehetra tanetoka trano anaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary maniry ny tsisa rahanao amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny rahampitsondray ary tompoko lasy tompoko aveloma tompoko Nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour.